dibya dia sofa mbola misy ny sehitra ny fampalalam-baovao sy ny fantsony serasera toy itony ampahafantarantsika azy mba tsy ho topotrano miona ary tsy ho valalana mbo sanatria zany mamasana Mamasana. Firy taona moa ianao? Za. Fitopolo tao aho za. Fitopolo? Ary ianao ve manan-janaka? Tsy manan'anaka. Tsy manana? Dia aveza ny tanindrazana misy ianao? Ny Tanimora. Tanimora? Ny andro ihany zany? Dia... Any niterahako. Ay, izy nampianatra anao n'ity valia ity? Tia Belosurbi nampianatra ahy ity. Ady ny bakagna vony anaty ny tiraha ty. Mbe sonondrara elo fa le vadiko la kabokabohony ina hagoa ity. Iny viny uriky ni aho ny goa rofany ny lelay iny hadany. Iny ngambiny folo vady aho zay. Ay? E taminao mbola tovavy zany dia... Izaho tovavy mbo sonondrara soa zay. Tamin'ny tsara tarehy anao tamin'ny... Tamin'ny olo mandoa karatsaray dimy. Tamin'ny olona nandoa karatsaray dimy? Aratelo ng'aomby. Ay? Dia saro-piaro ny vadinao zany? Loza. Loza? Ay, dia ahoana Mamasana? Nanahoana ny fahitanao an'ny... Germaine? Ay, Germaine, maro zany. Germaine, izy hitanao? Nanambaly ny anako izy. Alatapiko nanambaly ny anako izy. Nianatsy amy raha toy. Ndao anao aho hianatsy. Lay saraka rao mivady ary dia tsy fela ny sarahany fa mila io koa nalay. Hala indrahay manao ty raha toy. Lay saraka amizao rao. Da mipetraky izy na nianatsy ny raha toy. Ndao anao aho namako anao ny raha toy. Namako adala hanao ny raha toy. Satria zahay manao ny raha toy tandeo madala. Zahay manintsy mahazo. Tia zany. Zahay. Misy fotoana nifanerasera be tamin'ny Mamasana ary manazavatra ampasifina vetivety angamba anao mitsy asiany resadresaky iny. Ny zavatra navarina tamin'ny Mamasana dia izy vehivavy efa manantry ny 70 taona no any. Nefa ny feony dia feona tovavy kely na 20 taona. Ary izy dia vehivavy raha vao mandray ny valiny izy dia manjary misy hery lasa manana lasa ohatrany hoe tsy lasa mety an'ora izy raha vao mahazo an'ilay valiny iny. Dia ny zavatra azoko lazaina dia hoe ny fanehanako taminy dia tany Morondava. Nisy fampisehoana nataon'ny Président eo tany. Dia izy moa hitako tamin'ny nisy fotoana nahitako anazy tamin'ny fotoana andro ny tamin'izany mbola nandeha cinéma antsika fa tany amin'ny fotoana 70 taona any. Tamin'ireny mbola nisy actualité reny zany. Fotoana nahitako anazy dia nahaliana dia vao tonga tany Morondava dia niezaka hoe aiza ny misy ny Mamasana. Satria i Mamasana ireny zany ohatra hoe tsangam-bato velona le tena mampiaina ny hira vokatry ny tany malagasy. Mbola any amin'ny akora misy. Any tena mbola any amin'ny fotony. Dia izahay raha mihaino azy dia maka hery avy any amin'ny hira ahafahanay mijery koa hoe ahoana no ahafahanay mandroso miainga amin'iny le zezika hiran'ny Mamasana iny. Ka be dia be ry zareo eto Madagasikara fa atsika fotsiny tsy mahita azy. Ohatra zao tompoko vavy Baoazela, iry Volazara, be dia be tompoko La Parsona, be dia be ry zareo. Ary reny no eritreretiko hoe tsara ezahantsika izay mpandraharaha amin'ity lafiny arakiry ity mba tsy ho very mba hampahafantarantsika ny tanora amin'izao fotoana izao. Satria any zany hitako hoe lalana tokony hivoarantsika malagasy hoe fampahafantarana ny tanorantsika ny atsika mba ahafahan'zareo misokatra amin'izao tontolo izao. ใช่ Zay no tantara kely momba ny Mamasana hoe
nisy fotoana nisy cyclone be nandalo a tamin'ny Cynthia angambany izay tany amorona dia nanatona anay izy a dia hoe tranoko izy rava dama ka ahoana azonao ampiana ve dia nisy hevitra moa hita tamin'izany fotoana izany hoe nampahafantariko tamina mpanao mozika amérikana i Henri Kaiser sy David Lindley nahaliana zareo koa zany nahita reportage izy nahita n'iny reportage teo iny dia hoe dia tonga teto Madagasikara dia nantany hoe aiza misy mamasana dia zao niteneniko zareo hoe tsy mahazo mamasana zareo raha tsy zao ny fepetra raha ohatra izy analareo enregistrement dia izy anao trano fa nitambiny enregistrement atao ny trano zay zany nanaovana azy dia natao moa ny trano mamasana nahena ny feony a dia ny vola azo tamin'izay a nanaovana ny tranony dia io trano io zany mizao fotoana amizao moa petrahany Germaine moa le mpitendry miaraka izy zany mandova an'ilay trano io mizao fotoana izao